Araky ny fantatrareo zany ny zavatra nitranga androany teo a dia ny fametrahany ny taratasy fanambaram-pananana teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Voasoratra voafaritra ao anatin'ny 5/7 sy ny 1/7 amin'ny lalam-panorenana ny fanaovana izany fanambaram-pananana izany. Dia fiteniko foana ny hoe amin'ny maha-mpanao gazety ahy isan'ny zavatra nitakitsika zany amin'ny mpitondra fanjakana sy amin'ny mpanao politika hoe tokony mba manatanteraka an'izany fanambaram-pananana izany, dia manome an'izay ohatra tsara izay hoe rehefa mandray fitantanana tahaka an'izao dia ampiarina ny tsikeraina nandritra ny fotoana nanaovana ny asa fanaovana gazety dia mitaterahana izay fanaovana ny fanambaram-pananana izay. Efa nifampiresahana tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny talata lasa teo ny mikasika an'izay fanambaram-pananana izay, ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia nitaona ny ministra tsirairay avy mba anatanteraka an'izany fanambaram-pananana izany, ary nilaza izy fa afaka mandeha tsirairay ny ministra amin'ny fotoana rehetra izay mahamety azy anaovany ny fanambaram-pananana. Izay no natonga manatanteraka an'izany androany tsara marina fa tamin'ny ataontsika mpitondra fanjakana rehetra hatramin'izay dia ny tenako izany ny voalohany nametraka ny fanambaram-pananana tao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny teo aloha rehetra nanatanteraka an'izany tany amin'ny Bianco, mety misy tsy fankazahoana kely ngamba amin'ny voalazan'ny lalàna no natonga an'izay, fa ny lalàna teo aloha no teny hoe tany amin'ny Bianco, fa ny lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra dia mametraka mazava fa aty amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no ametrahana ny fanambaram-pananana. Ny faharoa tiako resahana amin'izao maheto antsika namana mpanao gazety izao dia mikasika ny traboiny sy ny hetsika ataon'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, satria rehefa mitranga ny zavatra toy izao dia manao antso avy hatrany ny olona hoe fa inona no ataon'ny ministera mponina. Mamerina ihany aho hoe raha fantatritsika ny tarehimarika farany nivoaka teo anivon'ny BNGRC dia efa mahatratra 4,3 sy irahetsy mahery na 134,000 mahery ny isan'ny traboiny tamin'ny fandalovany rivodoza shedza farany teo, ary ho an'ny namony ihany koa dia efa nahatratra 9,000, ary izay no isan'ny nahatonga ny fitondram-panjakana nanatanteraka n'ilay andro fisaonana ny alarobia lasa teo. Ho an'ny ministeran'ny mponina efa ho antsika izay nanatrika ny fifamindram-pahefana tamin'ny alatsinainy teo dia efa nambara ny ministra teo aloha ilay tarehimarika hoe aotra faingo 3,30 ny teti-bolam-panjakana no teti-bolan'ny ministeran'ny mponina, izany hoe kely dia kely, kanefa rehefa manao antso ny olona dia tsy afaka miteny hoe tsy misy ninona azonay atao ministera mponina atao mikasika an'izany, fa izay eo ampelatanana ary izay tarehimarika izay no tiako mena atsika mpanao gazety amin'ity androany ity fa ho an'ny ministera mponina ao anatin'ny teti-bola 2022 ny teti-bola natokana ho an'ny intervention d'urgence, izany hoe amin'ny rehefa misy rivodoza tahaka an'izao na misy loza hafa mitranga dia mitentina 300 millions d'ariary, 300 tapitrisa ariary. Izay ny teti-bola napetraka ananany eo ampelantanana ny ministera mponina. Mbola misy koa ny subvention au secteur privé, izany hoe teti-bola izy io eo ampelantanana ny ministera mponina. Ny fantatsika misy ny antso ho an'ny fanampiana iraisam-pirenena izay nataon'ny prime ministre tamin'ny Roandy lasa izay mangataka tsika fanampiana iraisam-pirenena ny alehiben'ny fahavoazana natao amin'ny ainana fo zany eo amin'ny lafiny materialy isan-karazany tamin'ny nandalovany ny rivodoza iny, dia mangataka fanampiana any ivelany sika mitentina 100 tapitrisa dolara amerikanina.
zay ny an'ny fitondram-panjakana ankapobeny miaraka satria goavana be ny fanamboarana tokony atao taorian'ny nandalovany rivotra iny. Ny eto amin'ny ministera mponina mifanaraka amin'izay politika apetraky ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement zay dia naka initiative mety amin'ny ministera mponina kosa indray mba anetana ary eo no antso atao amin'ny vahoaka malagasy. Matetika tsika manoloana ny voina mitranga fotoana angividoza tahaka an'izao no miteny hoe aiza ny tompona andraikitra aiza ny tompona andraikitra zay nomenantsika zay ny teti-bola dia manao antso ny ministera ho an'ny tolo-tanana nasionaly atsotsika hoe tolo-tanana seza zany hoe isika vahoaka malagasy isika mpiray-tanindrazana mihitsy no asaina amin'n'tia indray mitoraka ty hoe ndaotsika mba anao hetsika fanampiana ny mpiray-tanindrazana antsika. Misy roa amby tapitrisa ny vahoaka malagasy zay aloha ny tarimarika resahana foana voalaza fa ny sivifolo isanjato ny vahoaka malagasy dia mahantra miaina tanteraka ao anatin'ny fahantrana latsaky ny $10 isan'andro no vola miditra aminy. Manana zany tsika 9 isanjato ny malagasy mba mety afaka anampy an'ireo tsy hoe ireo hoe afaka melona ny 9 isanjato fa zay mba zakan'ireo 9 isanjato ireo no antsoina amin'ity androanyity dia manao antso mba ndaotsika anao tolo-tanana après la solidarité nationale ny atao zay fotsika mpiray-tanindrazana zay fotsika olom-pirenena no angatahana tsy voafetra io raha ariary-zato ny anananao dia ariary-zato no omena raha arivo-ariary no anananao dia arivo-ariary no omena. Ao anatin'izay dia misy tsy ny olom-pirenena ihany fa anaovana antso ihany koa ny orinasy vaventy rehetra misy eto Madagasikara fa manerana Madagasikara hatrany ambanivohitra zao fantatritsika efa manana finday avokoa ny olona rehetra dia avotritsika eto amin'ny ministera mponina zany fanampiana rehetra azotsika amin'ny tolo-tanana zany dia colis alimentaire no tonga dia mividiana zany hoe tsy vola no omena fa tonga dia vidiana ny entana sakafo moa no tena manahirana ny traboina amin'ny fotoana tahaka an'izao dia alefatsika avy eo any amin'ny BNGLC zany hoe izy selula mihitsy apetraka eto amin'ny ministeran'ny mponina dia alefatsika any amin'ny BNGLC dia ny BNGLC amin'izay no mitsinjara satria izy manana ny logistika rehetra ahafahana manaparitaka an'izany rehetra zany any amin'ny faritra. Misy ihany koa mba ahafantarantsika izy manana direction régionale ny ministeran'ny mponina any amin'ny faritra roa-ambinifolo dia angatahana satria mino fa mba ety ny télévision malagasy sy ny RNM zay mahenika ny Madagasikara dia atsoina zany ny traboina na ny tompona andraikitra any amin'ny faritra misy traboina dia mba hanantona ny direction régionale ny ministeran'ny population efa eo ihany koa anefa ny BNGLC satria miara-miasa ihany ny ministeran'ny mponina sy ny BNGLC amin'izay zavatra rehetra izay mba ahafantarana sy isin'ny tena fanamarinana marina hoe tena misy traboina dia mampalahelo olona esorina amin'ny trano fonenana fahazaboko fa tsy ara-dalàna ny fanorenana teo akadimbahoaka. Mizara roa io le fandravana io misy an'le anankiray amin'ny nanitarana ny lalana manjary misalovana ny asan'ny hafa ny ministeran'ny fanajaviana amin'ny tany efa mandray an-tanana ny olona io amin'izao fotoana izao zareo ny afaka manome valiny anareo fa ny olona izay mipetraka ara-dalàna dia tsy maintsy misy ny indemnisation na ny fanomerana ho an'ny olona ara-dalàna ho an'ny fanorenana izay tsy ara-dalàna kosa toy leny ravanireo tsara fantatra fa 7 no tranom-boakasika tamin'ny décision tribunal dia tena le narodana tamin'ny afa-pimaly izy iny
dia ny ministèran'ny aménagement koa na tsy ara-dalàna rio dia efa nisy fanapahan-kevitra no raisiny dia tsara kokoa tsika manantona any fa lasa zany ireny misalovana ny asan'ny ministèran'ny aménagement fa izay no maha ministèran'ny mponina ministèran'ny mponina rehefa misy zavatra mitranga toy ireny a dia lasa maka toerana mpanelanelana ny andraisana an'ireo olona ireo dia anazavana azy izay rehetra izay mihitsy a dia orientena izy rehefa avy eo hoe ary tokony andehananareo ary satria normalina be a raha vao ravatrano izy dia izy any antsony tsy maintsy ny ministèran'ny mponina satria io no fantany eo amin'izay a ianao izay mahafantatra indray no mandefa azy hoe ato a dia ato dia manazava aminy